Tiako be zao raha afaka folo taona eto Madagasikara dia feno tanora mandray andraikitra tia mifanampy dia indrindrandrindra mahay mifaninana amin'ny zavatra tsara. Zay zao teto androany tanora maromaro teo amin'ny 100 mahery teo zay nandray anjara tamin'ny fanadiovana dia raha ny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any misy tanora na tsy voatery hoe tanora manana fandavan-tena finiavana hanadio dia mino hoe adio ny tanànantsika ary koa ny zavatra kely ohatr'izao no lasa mety zavatra lasa lehibe araka ilay fitenenana hoe niherikerika matondra trano dia manentana ny tanora rehetrarehetra handray anjara amin'ilay izy fa sady fikolokoloana ny tontolo ilay izy no miankina be amin'ny hoavintsika ao aoriana. Dia te hampatsiahantsika izay androany ny hasarobidin'ny tontolo iainana, ny rano, ny tany, ny rivotra, ny masoandro dia mba ho haintsika ny hamitrana fihavanana amin'ny zareo izany hoe amin'ny verina indray hanavao ny fifandraisantsika amin'ny tontolo iainana dia manentana antsika tanora rehetrarehetra mba ho tonga namana akaikin' izany tontolo iainana izany. Lazaina foana hoe isika tanora no avy ny firenena, ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany ao aoriana ao dia aleo tsy miandry olona hampivoatra atsika fa isika ihany dia tokony mandray andraikitra mitondra fanasoavana manodidina sy ny amin'ny tontolo iainana. Fa anisan'ny zava-dehibe koa ny famerenantsika misaintsaina ny fomba fanjifana fa indrindra ny fomba famokarana satria raha eritreretintsika fa hivadika vola daholo ny voary rehetra dia tsy hisy tsony zany ireo resource ho lany tamingana eto na ny biby na ny ala na isika olombelona koa ary tsy afaka hiaina tsony amin'izay fotoana izay. Namako ny tany!